Tao hivavaka isika. Raha eo misaotra fa menao fotoana indray zahay ahafanay mianatra aminao indrindra ry Tompo amin'ny fotoan-tsarotra lalovanay toy izao. Re atsy lavo mpanomponao, re aroa lavo ny zanakao. Raha tsy teo ianao ry Tompo, raha tsy efa nisoratanao ato anatinay ny anaranao, dia ny orooro tsy nanaka ianteherana teto zahay. Sofa eo ianao ko dia ampaherezo zay ry Tompo, atrakao zahay, omeo toky zay ry Tompo, fa aminay Andriamanitray noho ny aminao Jesosy Kristy ko mitenena Tompo fa manoletaetanao zahay mpanomponao. Amen. Dia ampitomboin'Andriamanitra aminareo anaka ny fahasoavany sy ny fiadanany eto amin'ity andraisantsika ny tenin'ny Tompontsika ato anatin'ny vanim-potoana mahamay lalovantsika izao. Dia ny salamo fa 4 no naresy lahatra teo anatrehan'ny Tompo hifampaherezantsika ary koa hifampitaomantsika hiankina aminy. Ianio izany fahasahiam-pinoan'ny zanak'Andriamanitra izany hoe tsarao aho Jehovah fa mandeha amin'ny fahamarinako aho. Tsarao aho Jehovah fa mandeha amin'ny fahamarinako aho. Tena fahasahiana lehibe zany ataon'ny mpanao salamo hiteny amin'Andriamanitra mihitsy hoe tsarao aho. Fa fahamarinana manahoana no ananan'izany mpanompon'Andriamanitra zany no asahihany to miaika an'Andriamanitra mihitsy tsarao aho Jehovah. Fa tao takarina avy amin'izao salamo zao zany fahasahiam-pinoan'ny mpanompon'Andriamanitra zany. Dia vakio miverina intelo farafahakeliny zany hoe mandeha amin'ny fahamarinako aho, mandeha amin'ny fahamarinanao aho Jehovah. Ny tokony mpanao salamo zany eto asahiny makeo amin'ny Tompo farafahakeliny zavadroloha takaritsika avy amin'izao salamo zao. Ny voalohany, ny fahamarinako, ny fahamarinanao anaka dia ao amin'ny Tompo lay efa niteny tamintsika, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makao amin'Andriamanitra, makao amin'ny ray lay fahamarinana afa-tsy amin'ny alalako. Ny fahamarinako, ny fahamarinanao dia ny fanananao an'i Jesosy, fanananao an'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao, ka tsy miahanahana amin'izany ianao, tsy misalasala ny amin'izany ianao, tsy matahotra ny amin'izany ianao. Fa Andriamanitra mihitsy nefa niantso, Andriamanitra mihitsy nefa nanalanao tany amin'ny zenisy ianao tany, nitondranao ho ao amin'ny Tompo. Ary zany nasahin'ny apôstôly Paoly miteny mazava Romanina 5. Fa amin'izany rehetra zany dia tsy misy fanameloana ho azy rehetra amin'ny Kristy Jesosy. Raha fitsarana ny resahana, misy fanameloana ho reny zany raha sanatria, fa tsy misy fanameloana ho azy rehetra amin'ny Kristy Jesosy.
i Kristy Jesosy no lalana sy fahamarinantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny faharoa, satria roloa isika teo, de ity Andriamanitra toantsoiny mpanao salamo hitsara azy ity, de tondriny ny soratra masina hoe ilay mpitsara marina. Tsy tahaka mpitsara am'izao tontolo zao. Nitondriny Jesosy tany amin'ny Lioka 2:20 tany hoe mpitsara ratsy fanahy, na amin'ny Lioka 2:20 lay mpanapaka ratsy fanahy. Fa ty Jehova ivavahantsika ty Jehova iankinantsika sy anteheratsika ty Jehova angatantsika fitsarany ty, de mpitsara marina. Paraisy kely ho tahirim-pinoana ho anao ny Samuela faharoa 4:20. Samuela faharoa 4:20. Ny 4:14. 224:14. Dao mba raisitsika kely io fa mampahery sady mandresy lahatra anao iankina amin'Andriamanitra izany. De hoy Davida tamin'ny Gata, indrisy porotra loatra aho aleontsika ho azony tanan' Jehova, fa lehibe ny famindram-pony toy izay ho azon'izay tanan'olona. Ary koa ny Salamo 7, ny Salamo 7, ny 1:10, ampiarahandreo mba hazava tsara zany fietsika amam-pitondran-tena kristianina aseho ny soratra masina antsika izany. Salamo 7, ny 1:10. Mpitsara marin'Andriamanitra, eny Andriamanitra zay tezitra isan'andro, raha tsy bebany izy de anasany sabany. Mpitsara marin'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 7 koa ny 1:4 de manamarina zany ny soratra masina io akaiky kely io. Salamo 7 ny 1:4. Fa efa nitsara ahy ianao ka nanome ahy ny rariny, mipetraka eo amin'ny seza fiandriananao, mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao, ho mpitsara marina. Zany no asa iny mpanao salamo, hiantso ny tompo hoe tsarao aho Jehova ô, fa mandeha amin'ny fahamarinako aho. Ary Jehova io mpitsara marina ny itokiko, ka tsy ahanahanao. Anaka, ndrao misy manamelo tena any, ndrao misy heloiny devoly any, reraka anatin'izao vaninandro ny valanaretiny zao, marary reta amin'ny filazandra raha teo, misy marary a tsy misy marary aroa. Fa ndrao misy araraotiny devoly any, heloiny ao am-pitoeranao, anamelo tena ao hoe noho ny nataoko re no mahatonga zao, noho ny fahotako re no mahatonga zao, ka marary aho. Anaka, ny Andriamantsika tsy mpikapoka adala tahaka ny bourreau de ce monde. Andriamanitra mpitsara marina izy, ka tsy mijery atsika amin'ny mason'ilay Andriamanitra masika tezitra isan'andro araka ny salamo vakitsika teo, fa Andriamanitra marina mijery atsika ao amin'i Jesosy Kristy, à travers Jésus. Io ny solomaso ijeren'Andriamanitra atsika, de manam-pahamarinana eo anatrehan'ny tompo isika rehefa makeo anatreny, tsy ho tsarainy ho eloiny, fa hamarininy ao amin'i Jesosy. Azany ny tokontsika, ka aza
miahanahana manatona azy makanesa eo aminy ao anatiny vanim-potoana misy atsika kehitriny ao anatiny zao valanaretiny efa manodripaka zao ary efa hitatsika eto amin'nositsika mihitsy aza zao ndrainy maty zao ndrainy marary an'zao fotoana zao indrindra manatona ny tompontsika de apetra ho aminy ny fanahianao rehetra fa izy no miahy ianao makanesa eo anatreny tompo fa izy efa niteny taminao nazovy manatonay de tsy mba ho laviko mihitsy hoy ny tompo de makeo anatrehan'Andriamanitra kosa ianao am'izany tsy manameritena tsy manaiky ny fanamelohan'ny devoly dinio aho Jehovah ka fantaro izaho toetra ny voko sy ny foko ao manko lay fahatsapana indraindray ny vo sy ny fo ny fihetsepo le sentiment ce que l'on sent kasiny raisina sao fitahiny zany koa ianao hoe mamay be ahy marary aza hoe de hoe nitsarain'Andriamanitra ahy dinio aho Jehovah ka fantaro de aza vela iankana am'izany fahatsapako zany dinio aho Jehovah ka fantaro de sory ataoniko zany fanamelohatena amin'ny fahatsapako ny tenako zany to diso to nanota to olon-dratsy fa efa nasehon'Andriamanitra ny famondram-pony efa nasehon'Andriamanitra zany fitiavany ianao zany fa ny famondram-ponao no eo anoloan'ny masoko Jehovah ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho ny famondram-ponao Jehovah ny eo anoloan'ny masoko tsy mahita afa-tsy famondram-pon'Andriamanitra isika tsy te hijery afa-tsy ny famondram-pon'Andriamanitra isika tsy te ho varinana tanondrika fa hitraka hijery lay Andriamanitra mpamindra fo mijery antsika amin'iny masom-pitiavana iny mijery antsika amin'iny masom-pamondram-pony iny de manasitrana atsika manafaka atsika am'izao gejany aretina izao manafaka atsika am'izao arety mandoza efa mandripaky izao ary zany namerenako taminao tamin'iny herinandro iny tamin'ny fiafaraparany herinandro tao lay salamo malaza tamin'ity vaninandro ty salamo faraiky am'y 70 nampamakiko anao manontolo tamin'izany fotoana tsaroko eto zao teniny namelan'ny tompony elontsika teo zany nisa iatoko volondiny fa 7 7 avy arifandahatra isika ho Jehovah ary raha nentina teo amin'ny Jesoa ny vehivavy anakay tena mpanota mpivaro tena rehefa lasa dolo ny olona nanameloka azy niala teo de hoy Jesoa taminy izaho koa tsy mba manameloko anao ny tompo tsy manameloko anao io indra fo io masom-pamondram-pon'Andriamanitra hijereny anao io no tsy salasala atsika makeo amin'ny tompo tsy iahanahanao de io famondram-pon'Andriamanitra io no safiditsika iantorahatsika makeo anatrehany ary raha niantso ny mpanao salamo tary hoe tsarao aho Jehovah de toy ny s'exposer makeo anatrehany tompo devant la grandeur de la grâce de Dieu la lehibe ny famondram-pon'Andriamanitra lay fotomponona tamin'ny fantsipivavahana nalaza fa izany sola grazia ny famondram-pon'Andriamanitra irery any zany anaka no ianteheratsika zany no inotsika ary io famondram-pon'Andriamanitra io tanteraka ao amin'i Jesoa efa nolazaintsika teo zay Romanina 9 ary rehefa niala avy tany am'izay nalehany tany an-tanàna tany mpianatra tamin'izany Jaona 4 mivakitsika teo nahitan'i Jesoa nresaka tamin'ny vehivavy zany manko amin'ny tsiosy zava-doza mihitsy hoe lehilahy miresaka amin'ny vehivavy eny akalamanjany zany tena lehilahy ratsy toetra mihitsy io lehilahy ratsy fitondratena mihitsy io
ary toy zany keo vehivavy tena tsy mba madifitondra tena mihitsy zany miresaka amin'ny lehilahy iny ankalamanjany zany hitany mpianatra Jesoa miresaka amin'ny vehivavy fa io vehivavy io no nanehoan'ny tompony maizy azy fantatro ira vehivavy fa ho avy lay Kristy de lay Mesia de nambarany tompo taminy hoe zaho zay miresaka aminao no izy zany io Jesosy Kristy tompontsika io tsy mampisalasala anao zaho zay miresaka aminao no izy mijery an' Jesosy tompo finoatsika sy mpanefa azy ho in'izany Hebreo 10:2 io Jesosy io no hijerentsika ny fiainatsika io no hianteheratsika am'ty fiainatsika ty mijery azy de rehefa nahitany Jesosy raha vehivavy tsy niazony no azy rery zany lasa izy nakany an-tanàna miantsoantso tao an-tanàna toy ny mpitory filazantsara reny mandeha manao tafika masiny reny miantsoantso ao an-tanàna avia andeha izaha fa izao lehilahy hitako zao no Kristy taony namanao reseo lahatra ny ankonanao nde izaha fa izao angano Kristy ifiaonanao am' Jesosy no azonao antoka fa tsy miankina amin'ny imay anao no andraisan'Andriamanitra anao tsy ianao no jeren'Andriamanitra fa i Kristy lay lalana sy fahamarinana ary fiainana ka tongavanao ao amin'Andriamanitra de eo ny mpanao salamo no mitaonatsika 1:4 tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon ratsy aho na manandraraha amin'ny olompetsy halako ny fiangonan'ny mpanao ratsy ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho safidy ataonao io anaka ny aka ny fiombonam-pinoana maneran-tany kristianina amin'ny vanim-potoana misy atsika zao tsy maintsy mahatandrina sy mahatsikaritra an'izany sika mba mandreviko ny toejavatra aseho ao amin'ny fiarahamonina misy atsika tao mba takarina kely monja am'izany toejavatra zany zao fihiboatsika izao tsy sanatria manameloka ny nanao ny fanapa-kevitra tsy sanatria mitsara ny fandaminana atao fa misy fieverana tokony ananana ihany idina ny fiangonana aiza ny toerana ahafahanao mahita an'Andriamanitra aiza ny toerana ahafahanao mitaona ny vahoaka anatona an'Andriamanitra aiza ny toerana ahafahanao mahazo fialofana ao am-piangonana ndrisy mihidy ny fiangonana ary zany zao lazay ny mpanao salamo zao hoe tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon ratsy aho na manandraraha amin'ny olompetsy halako ny fiangonana mpanao ratsy ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho anaka na mihidy aza ny fiangonana tsy afaka makao amin'ny tranon'Andriamanitra sika aza manatsaina tahaka ny fanaony olon-ratsy aza manatsaina tahaka ny fanaony olona ratsy fanahy sakoa izay migatona zay ny fiangonana eo ianareo ry kristianina isany aoky tsy fa ny Andriamantsika tsy voafefina rindrina ny Andriamantsika tsy voasakany zany hoe varavarana migatona zany fa raha miasa Andriamanitra tsy misy mahasara gazy tsy misy mahasaka anazy hamonjy atsika matoky izany anao anaka de enga ho tanteran'ny tompo zany indrafony amintsika ka ampiombonany atsika amino manera-tany matoko fa raisin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy sika mianakavy de anana safidy mazava ary mandrakariva 9 sy ny 7 manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho ka te hitoetra ao akaiky ny altaranao Jehova dry manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho efa azonao tsara le fahamarinantsika
fa marinako ny fahamarinanao lay fahatongavantsika ao amin'ny tompo noho ny amin'i Jesosy Kristy dia voasasa tanana isika. Mahatsiaro ry zao le mihirahira amin'ny tele hoe sao ny tanana manasa tanana sao mandrakariva ny tananao. Ny fanasantsika tanana tsy rano, tsy savony, tsy gel désinfectant ihany fa ny ranon Jesosy manadio atsika. Sasao ny tananao. Faharovan'izany finoanan' Jesosy zany sika mamakivaky zao toe-javatra sarotra maneran-tany zao. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho fa te hitoetra ao akaiky ny altaranao Jehovah. Izany tsy manana an'izany altaran' Jehovah zany zao. Izany tsy te hoany amin'izany altaran'Andriamanitra zany zao. Zany velomy ao anaty ao lay fanatrehana ny tompo. Efa nampianariko ny katekomenako mahay an'izany tsara. Ny altara dia ny fanehoan'ny tompo ny maizy azy, ny fanambaran'ny tompo ny maizy azy, fanehoan'ny tompo ny voninahiny amin'ny zanany. Asehon'ny tompo aminao zany voninahiny zany amin'ny fiainanao isan'andro. Mamakivaky izy ao toe-javatra sarotra atrentsika mianakavy zao mba hanao feo fiderana ka ilaza ny asanao magaga rehetra. Tokony mba isy zany amin'ny fotoana tahaka tony na any anatin'ny FB any tsy de fitaraina na ihany. Mamaky tena mamaky ny FB rehetra ao. Fitaraina n'izao reo olona. Antso zao reo olona. Mba tantarao koa ny nanasitranan'ny tompo anao anaka. Mba zarao amin'ny hafa lay nanadiovan'ny tompo anao e. Mba alazao amin'ny hafa fa navelan'Andriamanitra eloko ianao, nositranon'Andriamanitra ianao. Zany asa magaga ataon'Andriamanitra aminao zany. Mba lazao koa mba ahafahan'ny hafa miantoraka amin'ny tompo. Makeo amin'ilay Andriamanitra hoe nazovy manatinaty dia tsy mba ho laviko mihitsy. Mba hatonga ndreny namatsika reny hiantoraka amin'Andriamanitra ihany koa. Io anisan'ny zava-tsy ho azontsika tamin'izao fioboana zao. Moa izy le zanako zay tany amin'ny FB any tany. Tary alolo kely tary. Ordata mba fantatrao moa. Fa nivadiko efa ela mety tsy tany am-piangonana zay. Fa noho ity fioboany ity, tamin'ity fioboany ity sokafanao an-trano ny FB, manao direct ianao avy any an-trano, dia miara-mivavaka aminay eo izy. Tsy bakany am-piangonana fa tonga miara-mivavaka ao an-trano satria tonga ao an-trano ny fiangonana. Zava-tsy niraisika avy tamin'izao fihiboana zao, tonga ao an-trano ao Andriamanitra amin'ny alala zao fanompavana tanterantsika zao. Dia miara-mivavaka eo daholo ny mpianakavy, dada, neny, ny ankizy rehetra, ry dada be, ry neny be, papisy mamiozy izy nareo zay. Tonga eo daholo miara-mivavaka satria Andriamanitra mandray atsika. Lay Andriamanitra mahamanimanina atsika. Eny hoe ny 15 Jehovah, tiako ny trano hitoeranao dia ny fonenan'ny voninahitrao. Manao na fitiavanao ny tranon'Andriamanitra anaka. Vao zatoetra mafy izy zao ny firehetako ny amin'ny tranonao no haritraina aho i Jesosy raha tonga tao Jerosalema izy tamin'izany fotoana. Manao na ny fitiavanao zany tranon'Andriamanitra. Efa voalanja sy voafetrapetra fantatrao tsara zao ve hoe tena mba manina kosa ny tranon'Andriamanitra ao. Mba te hiverina ny tranon'Andriamanitra ao. Enga ho avy zay fotoana zay. Ary misy sika efa tsy ho ely zany. Afaka hiverina ny tranon'Andriamanitra sika. Ary mivavaha mba tsy hoe ferana indray ny isa ho tonga any. Fa afaka hirodorodo makany sika. Manina no mahazo mirodorodo any an-tsena? Manina no mahazo mirodorodo any amin'ny orinasa? Manina tsika ny tsy azo mirodorodo makany am-piangonana? Angatao amin'Andriamanitra zany. Hirodorodo ho any an-tranon'i Jehovah sika. Jehovah, tiako ny trano hitoeranao. Dia ny fonenany voninahitra ao, hanehoan'ny tompo ny voninahiny amin'ny fiangonana, amin'ny fiarovany, amin'ny fampahirezany, amin'ny fanomezany aina, amin'ny fanasitranany, amin'ny fanomezany toky zay ketraketraka rehetra. Tonga vasoa zay andro zay. Maity ilay andro hoe ny filazantsika azy zay mba hahafahantsika midera hanandriamanitsika. Anaka
amarana zao fizarako ny teny tompo amitsika zao aho de mipita avetrany any amin'ny andiny fa raiky ambin'ny folo sy ny faharoambin'ny folo fa any no ifaratsika fa izao kosa raha misy ireo ratsy fanahy raha misy ireo olona fetsy mampiatra an'izao na izao amin'ny fiainany minona amin'ny fiainany fiangonana fa izao kosa de mandeha amin'ny fahamarinako avoty sy amindreo fo aho sika raha tafapetraka ao amin'izany fahamarin'Andriamanitra zany tsy noho isika tsy noho ny nataotsika fa noho ny famindrapon'Andriamanitra de avotany tompo amin'izany sauvé avotana viany anaty lavaka any tsy afaka mampakatra ny tena fa avotany ianao io ny ateheratsika ny tongotro mijoro eo amin'ny tany marina eo am-piangonana no isaorako an' Jehova faniriana lalina etaeta miredareda ao anaty ao zany asehon'ny mpanao salamo zany ny tongotro mijoro amin'ny tany marina tsy mampibolisatra zany anaka tsy mampiozongozona zany tany marina itoeranao zany ilay ametranao tongotro ao itoeranao ao amin'ny tompo ilay Andriamanitra velona mandrakizay iny de ao am-piangonana no isaorako an' Jehova ho avy ny andro ary eto manararoatra an'izany fa misy tonga atao am-piangonana nga de ohatry ny hoe efa forcé sisa fa tsy maintsy makany fa ny ankizy mandeha daoliko mamenatra raha tsy mandeha de tsy maintsy makany am-piangonana fa ho tonga avy aorinan'izao fiobohan'izao ka ho any an-tranon'Andriamanitsika de tena iloatra avy ao am-po mihitsy zany fisaorana an'Andriamanitra olona ho tonga ao am-piangonana olona tena hideran'Andriamanitra ianao amin'izany fotoana zany olona tonga ao am-piangonana tena mankasitraka an'Andriamanitra enga ho volen'Andriamanitra ao am-pontsika zany etaeta sy fanondriny zany ho tanterahany tompo zany fangatahana sy fitiavana ao am-pontsika mba ho tafapaka any amin'ny tompo zany etaeta mba hisaotra azy ao an-tranony ao am-piangonana de ho lazalazaitsika ho irairaitsika ho taomitsika mpaherezintsika ny namantsika aza mahafoy ny fiarahantsika miangona ho entanitsika sy ho taomitsika ny namantsika ndao sika ho any an-tranony Jehova de miazakazaka hamonjy ilay toerana misy ny voninahitr'Andriamanitra isehoany ny voninahitr'Andriamanitra dia ny fiangonana zany mety tsy ho traminy ao an-tsaina amin'izany anaka fa tena lay fiaonatsika lay fiombonanaitsika lay nampiraisan'Andriamanitra atsika tamin'ny rany ny nanadiovany atsika ny vidianany atsika ho zanak'Andriamanitra iny lay fiangonana novidiny tompo tamin'ny rany io lay tsy resy ny vavadiny fiainany tsy hita io fiombonatsika ao amin'i Jesosy Kristy io fijorotsika ho an'ny tompo io fifikiratsika amin'Andriamanitra io iazonan'Andriamanitra atsika io tsy ananany vavadiny fiainany tsy hita fa efany zany fa avotany arovany vonjeny ka nehoany ny voninahiny aminao ny fiadanany tompo anaka de ampaherizan'Andriamanitra ianao ifikitra aminy mandrakariva fa Andriamanitra tia atsika Andriamanitra tena tsy mahafoy atsika Andriamanitra miaro atsika lay Andriamanitra velona namonjy atsika taon'ny Kristy dao hivavakisika sotranao zay Andriamanitra io fa novelominao ato anatinay avy tamin'ny fianaranay ny tenin'ny mpanao salamo ny safidy hialoka aminao andeha amin'ny fahamarinako de lay fahamarinanao Jehova hiankina
amin'ny famonjenao, iantehitra amin'ny indra fonao, tsy ahafoizako ny fiangonanao mba haneo feo fiderana isaotra anao Jehovah Andriamanitray. Saotra Tompo no ny fananao masina manoratra ao anatinay zany fikasana faniriana etaeta lalina mba ho tanterahinao amin'ny fotoany, ary mino zay ry Tompo fa tsy ho ela izany. Andriamanitra mpamindra fo manko ny Andriamanitray, ka rehefa voailika tany ivelan'ny tranonao zahay, voahidy any ivelan'ny tranonao zahay, dia averinao no nindra fonao hifanatrika aminao Andriamanitra eo amin'ny alitaranao, fanehoninao ny voninahitranao, fanehoninao ny maianao anao Andriamanitra, dia raina mandrakizay ny anaranao Tompo, ny amin'ny Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpanefa ny finoana ino ivavahana ito izany. Amen.